Nilaza ny anampy ny ministera ny fitsarana ny vondrona iraisam-pirenena mampiasa sy miteny frantsay na ny OIF nandritra ny fitsidihana nataon'ny délégation avy eo amin'ity vondrona ity ny ministry ny fitsarana fitsidihana izay nanamarika ny fiverena fiara-miasa manontolo eo amin'ny Madagasikara sy ny OIF. Iverina tanteraka ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona iraisam-pirenena mampiasa ny teny frantsay na ny OIF. Nandritra ny fitsidihan'ny délégation avy amin'ity vondrona ity ny ministry ny fitsarana dia nijery ny lafiny mety hanampiana ny fitsarana malagasy izy ireo. Fiara-miasa izay niantona nandritra ny 5 taona noho ny crise politika nitranga teto Madagasikara. Lara-pahamena zany mbola horesahana rehefa any aoriana fa ny amerenana n'ilay fifandraisana tapaka teo aloha dia araka ny nataony zareo teo aloha nanampy ny fitsarana izy zany tamin'ny famoahana ireny didy avoakany amin'ny cour d'appel reny diffusion des décisions judiciaires moa zany filazana azy teo hoe avoaka mba ho fantatry ny olona zany ireny tsy hoe zay didy rehetra fa natao hoe didy filamatra zany hoe tena nitsongaina dia hoe reto mifankatahaka ny antony anaovan'izay moa sady ho an'ny daolobe na ary koa ho an'ny mpitsara mba ho fantatry ny mpitsara zany naninona moa ny mpitsarany amin'ny ambaratonga voalohany hoe naninona moa indidina avoakan'iny no foanany fitsarana ambony dia misy antony ao zany mba tsy hiverenana amin'ilay fahadisoana tsony zany zay no anisan'ny antony anaovana an'ilay diffusion publication ny décision. Dia asa hoeritreretina voalazany teo moa na tsipiny teo ihany koa ary hitanay fa hoe azo atao anatin'ny lara-pahamehana dia hoe misy fiara-miasa ny procureur amin'ny faritra maromaro aty amin'ny Afrika zany dia nanasa antsika izy zany raha tianareo izy mba miditra ao amin'io fa nareo mbola tsy mpikambanao dia afaka mandray anareo zahay eto amin'ny OIF. Nandrafitra ity délégation-ny OIF ity ny talen'ny fandriampahalemana Andriamatoa Christophe Guilou, ny lehiben'ny Sapandraramy sanam politika Ramatoa Anne Zama sy ny tompony andraikitra amin'ny lafiny fitsarana Andriamatoa Amadou Diallo.